Fankalazansara ny soratan'ny Luka toko voalohany. Zany no etsika mankalaza ny Tompo. Luka toko voalohany andininy fa 8 hatramin'ny fa 7 amby 90 ovakina miaraka izany. Luka toko voalohany ny andininy fa 8 hatramin'ny fa 7 amby 90. Vakitsika aminaran'ny Tompo manao hoe isaorina ny Tompo Andriamanitra ny Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy. Araka ny nampilazainy sy mpaminany masina hatramin'ny fahagola dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanany izay rehetra mankahala antsika. Nanefa famindram-po amin'ny razantsika izy sady natsiary ny fanekeny masina dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika. Anao izay azahoantsika nompo azy tsy amin'ny tahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana na ny fahamarinana eo anatrehana amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminamy avo indrindra fa ieloha anatrehany tomponao ianao amamboatra ny lala. Anomen'ny olona fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny elony noho ny alehibe ny famindram-pon'Andriamantsika izay niposahany mazava avy amin'ny avo antsika ampamirapiratra amin'izay mipetraka amin'ny maizina ao amin'ny aloko ny fahafatesana anitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa hitsinao amin'ny lalam-piadanana tokoa ny lalanao. Menao mpaminany izahay, nomenao ny Jesosy Kristy izahay. Ianao Andriamanitra nanome anay satria sady mpaminany ny mpisorona no mpanjaka izy. Tsaronay ankehitriny nahaterahana, nahatongavany nofo tao amin'ny Maria Virgine, tonga olona izy, nampianatra, niaina, marary maty nitsangana tamin'ny maty. Misaotra anao izay Tompony amin'izany fanomezana lehibe nomenao izao tontolo izao izany, satria nomenao ny zanakao mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ka raha nahatratra izao andro izao izahay dia tsy nierinay na nitanjakay fa noho ny fitantananao maso, noho ny fombanao ka tolotrainao ny dera, ny laza, ny voninahitra. Misaotra anao izay Andriamanitra izay nanome ny zanakao anay. Misaotra anao ry Jesosy Kristy izay nanaiky ho tonga olombelona mba ho fanavotana anay. Misaotra anao izay ary fanamasina satria ianao natorotorona ny Jesosy tao amin'ny kibon'ny Maria Virgine ka tonga nofo olombelona izy. Koa derany sy ankalazaina ianao ray zanaka fanamasina ka masino izao fotoana izao ry fanamasina ho andrakasitrahany ho masonao. Na izahay na ny fitaovana ny sakramenta ny liturjia manontolo ho ambany fahasoavanao mba azoanay mihitsy ho amin'ny lalam-piadanana. Izany nangatena amin'ny anaran'i Kristy le nampianatra anay ivavaka manao hoe ety an-tany avelao tahaka amin'ny anazy taminay azavelonao tsy mifakapanahy zahay manafany amin'ny ratsy nanao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
azantsika hipetraka iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny tompo, ampahana amin'izany amin'ny Romanina 12 manomboka amin'ny andinin'ny 9. Hoy ny apôstôly masina, oka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsia, mankalany ratsy mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka mifankatiavan'ny mpirahalahy, mahazo to fahazamalaina, oka fanafoa amin'ny fanompoana ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, ny areta fahoriana, mahareta amin'ny fivavaha. Raha nona ny fahavalonao omeo anina izy, raha mingeta ety izy omeo sotrony, aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa resy eo amin'ny soa ny ratsy. Amen. Sambatra na mahitsy lalana izay mandeha araka-ny Jehovah, sambatra izay mitany ny teny bavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika nitry tena, dia isika angataka ny famelana mba azotsika fiadanana. Ivavaka isika. Ny fiainanay tompo, feno fiatsaram-belatsia tokoa, sy tena fitiavana marina, mifanambany mifanebaka amin'ny faninjika, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Tsy maharitra amin'ny fivavahana izahay, tsy maharitra amin'ny fanompoana anao izahay, mamelany elokay, mamindrafo aminay. Tsy nay nivavaka ho amin'ny fahavalonay izahay, fa namaly faty azy ireo, ka manjary resy ny ratsy ny soa ataonay. Mamindrafo aminay tompo, mamelany elokay. Betsaka koa napetipetina anay, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny natao, mba henore ny vavaka mangina sandratray io fofonana eo anatrehanao. Aza manaisitra ny fananao masina aminay tompo, amrony fo madio izahay, ary avozy ny fananay toerany fanahinao. Tsy manana inana izahay, fa ny fonay no entinao, tahaka ny dirinao tamin'ny finanambilon'ny Betlehema, no anadiovanao ny fonay, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.
Mitsanganany indray ny teso mafaly fahamafany fahotantsika izy. Hoeny apôstôly masina. Izany no tsara sady ankasitrahana eo masin'Andriamanitra mpamonjy atsika, izay tian'ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga fahalalana ny marina izy. Fa iray Andriamanitra, ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy ilay olona, izay nanolotra amin'ny tenany ho avotra isolo ny olona rehetra. Noho izany ry havana, voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo, noho ny aminaran'ny Kristy Tompo, samy amidiran'ny Tompo ianareo. O ninahitany amin'ny aho indrindra, o an'Andriamanitra, amin'ny fifaliana isika no zany famelan-keloka ny raisitsika zany, ny raha voalahatra ny raitsika iomanantsika amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra. Maiky siaino ny teny soratra masina sika ry havana. Isaia toko faha 1 andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Isaia toko faha 1 andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, ary sy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina,
ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an Jehova, ary ho anitra ny kasitrahana aminy ny fahatahorana an Jehova, ka tsy tsara araka ny hitany masony izy, na ampiaiky araka nyreny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny alahelo, ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany, amely ny tany amin'ny tsorakazony vavany izy, ary ny fofinain'ny molony no aminony ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinana, ary fanahy matoky no fehikibony, ary ny ambody hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifahy iray toerana, ary ny zazakely no iroka azy. Ary ny omby vavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihinana milolo tahaka ny omby, ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono anintsitra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarano, ary tsy andratra na animba eran'ny tendrombohitro masina izy, fa ny tany hoeniky ny fahalalanan'i Jehova, tahaka ny anarona ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany ny solofiny Jese izay tsangana ho fanevany firenena, dia izy no hotadiavan'ny jentilisa, ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Ho tohizatsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika eo amin'ny Galatiana toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Galatiana toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Aroa izao, raha mbola zaza ny mpandova, dia tsy hafa noho ny andevo izy, na dia tompony zavatra rehetra aza. Fa fehezin'izay mpitondra sy mpitaiza azy izy, mandra-pahatonga amin'ny fetrandro voatendriny rainy. Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevoziny ny abidi-pianarany izao tontolo izao, fa rehefa tonga amin'ny fotoanandro dia ny rahan'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna. Anavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganan-anaka. Ary satria zanaka ianareo, dia ny rahan'Andriamanitra ho am-pontsika ny fanahin'ny zanany miantso hoe Aba Ray eo. Ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Hovaranantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao filazantsara araka amin'ny Matio toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Matio toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia vakiantsika eo am-pitsanganana. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: aiza ilay terako mpanjaka ny Jiosy, fa nahita nikitany teny antsinanana izahay ka tonga mba hiankoka eo anatrehany. Ary noho nandre zany Herôda mpanjaka dia nangororo izy mba amin'ny Jerosalema rehetra, dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoran-dalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe: aiza moa no aterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema ny Jodia, fa izao voasoratra mpaminany. Ary ianao ry Betlehema, tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra amin'ny andrianan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao ny voan'izay anankiray ho mpanjaka, ka izy no mpiandrin'ny Israely. Dia napaka ny magy mangingina Herôda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehoan'ilay kintana. Dia naneraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe: andeha fotory tsara ny amin'ilay zazakely, ko rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko, mba hakanesako ankoho iankohaka eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kintana hitany teny antsinanany aneloa azy mandra-pijanony teo ambonin'izay ny toeran'ny zazakely. Ary noho nahita ny kintana izy dia mifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria ireny ka niankohaka teo anatrehany. Ary noho ny efa nosokafa amin'ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy, tsy hiverina any amin'ny Herôda,
ty alalana hafa ny naleany nody ho any amin'ny fonenany. Amen. Ray Masindo, manamasinana ay amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Tsika tompoko Andriamanitra ray zanaka fanamasino misaotra anao izay satria mbola afaka anandre ny teninao, teny izay mitondra fiainana ho anay tsirairay avy. Ankehitriny tompo dia tonga ny fotoana hitondran'ny mpanomponao ny afatra avy amin'izany teninao izany, dia mangataka ny fanahy masina izahay arotsaka ao aminay tsirairay avy, na ho anay mpiaino na ho an'ny mpanomponao izay hitondra izany teny izany. Dia fanahy masina rery ihany no ao ka ampiteny azy izay tokony ho teneniny aminay. Dia ataovy mpiaino mpakatoy izay tompo fa tsy mpiaino mpanadino. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra ray eo. Amen. Ho amin'ireny ny fahasoavana mba ny fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Matio toko 2 ny tantaran'ny Magia dia Matio rery no miresaka azy. Tamin'ny vanim-potoana taloha ary nisy ady hevitra mihitsy tamin'izio asorotao io fa ohatran'ny tantara hafahafa. Satria le Magia tsy dia mazava ny famaritana. Mage, magos amin'ny teny grika, mago nefa ny fototeniny hoe manao magie. Dia misy milaza hoe mpanao ody ratsy reo, dia misy milaza hoe mpanandro reo, dia misy milaza hoe mpanjaka ireo na veny hoe le roi mage, misy milaza hoe olokendry reo, dia misy milaza hoe astrologue reo, misy milaza hoe astronome reo. Ino moa mpiavaka ny astronome sy astrologue moa? Ny anankiray science exacte, ny anankiray science occulte, tsy izay le izy moa. Dia misy koa zany miteny hoe 12 zareo, dia misy miteny hoe 3. Dia zany rehetra zany a tombatombana avokoa. Mahatonga ny olona manao hoe 3 manko tapahanjareo 3 le tenin'ny Magy. Ina moa le tenin'ny Magy moa le antsika tsenjery efa tsenjerinay fony voakely ahoana hoy sisa. Ny anankiray manao hoe aiza le teraka an'io mpanjaka amin'ny Jiosy, dia le faharoa manao hoe fa nahita ny kintana tena tsinaniny izay ary fa nanadidy tsenjery daholo lehibe. Dia ny farany manao hoe ka tonga mba hiankoka eo anatrehany. Dia 3 zany izay hoy izy le olona. Misy tonga hatramin'ny anarany hoe Melchior, Baltazar sy ny sisa, misy mainty ny anankiray amin'ireo. Fa ny teny ombenany rehetra izareo dia sady manan-karena no manam-pahaizana, savant zany izy ireo. Ny teny ombenany ombonany olona zany dia reto zavatra 3 reto hoe manan-karembe zareo, olokendry zareo, dia manam-pahaizana zareo. Izay zany ny ombonany rehetra. Ireto olona reto nahitan'i Jesosy. Krismasy mizara fiadanana resantsika. Nahazo fiadanana izy ireo. Ary raha manao kely literatiora tsika dia miverina matetika ao ny teny hoe nahita.
andin'ny faharolo jerentsika inona ny hitan'zareo nahitany kintany tenany tsy nanany izy zay aloha ny mahita anankiray dia aveo iry Hérode rehefa naniraka amin'ny andininy fahavalo dia zay ndeha fitory tsara ny zazakely ka rehefa hitanareo izy le zazakely zany dia aveo amin'ny andininy fahasivy sy ny fahafolo dia nahita ny kintana indray izy dia nifaly indrindra ary amin'ny andininy faha 1 izy indray no hitany nahitany zazakely sy maririny ireo zany ny olona nandray fiadanana amin'ny nahaterahan'i Jesosy te hizarana zany fiadanana zany aminao koa ny tompo amin'ny andro ankehitriny inona moa araka ny tantara nahatonga an'ireto magy reto nahazo fiadanana zavatra roa ihany no singanitsika ho aniza moa ny fiadanana ho an'izay manaiky an'i Jesosy ho mpanjaka ho aniza moa ho an'izay manaiky an'i Jesosy ho mpanjaka ho aniza ny fiadanana ho an'izay manaiky hanompo an'i Jesosy ho aniza koa moa ho an'izay manaiky hanompo an'i Jesosy reo zavatra roa reo zany no singanitsika amin'ny zavatra nataony magy zavatra voalohany zany dia ny fiadanana ho an'izay manaiky an'i Jesosy ho mpanjaka ekenao ve fa mpanjaka ny fiainanao izy ireto magy reto avy anatsinanana izy ireo herverina fa persiamina izy ireo satria ny persiamina no anisan'ny olo-keny indrindra tamin'ny andron'ny antikité na ny vanim-potoana tranainy dia mpanolotsaina ny mpanjaka ny mediana sy persiamina zany ireo farafaratsiny na taranaka mpanjaka mihitsy avy any persiamina fa jereo tsara ny teniny vakitsika ny toko faharoa ny andininy faharoa vakitsika amin'ny Matio toko faharoa vakitsika amin'ny aran'ny tompo aiza le teraka ho mpanjaka amin'ny Jiosy fa nahita ny kitany tenany tsy nanana izay ka tonga mba hiankoko eo anatry misy ao le teny hoe mpanjaka dia misy ao ny teny hoe miankohoka ny mpanjaka sy ny mahampanompo zany ny olona izy zany tsy izy rehefa mamitany dia ho anatin'ny famitaniana ny valiny teraka inona moa le olona osy izy ho mpanjaka tsy mamitany izy hoe misy ve le mpanjaka fa izy dia efa resy lahatra hoe mpanjaka io ao anatin'ny famitaniana ny valiny ianareo manao dissertation dia terminal première sy ny takan'izany dia matetika dinitsika fa anatin'ny famitaniana ihany ny valiny sa tsy zay zany fa développement ny ataonao fa raha vao tsy zay ianao dia menino hors sujet ianao efa anatin'iny valiny izareo zany efa mino fa mpanjaka io Jesosy io ary ny fonona tamin'izany fotoana izany dia misy fandraisana ny kintana sy ny mahampanjaka ny kintana anankiray dia mifandray amin'ny mpanjaka anankiray satria ny mpanjaka dia manambara antsoina hoe kintana koa ny mpanjaka astra hoy izy nareo astera amin'ny teny grika na zao ny teny hoe estera anao manana anarany hoe estera zany na dasy dia kintana ny dikan'izany ireto olona reto zany efa nino fa mpanjaka fa tamin'ny androny io fotoana io nisy saritsarina mpanjaka tao Jerusalema dia Hérode lehibe the great Hérode hozy izy Hérode lehibe io zany tsy tena jiosy fa safitra dia nainy solelaka tany amin'ny romanina izy satria romanina ny mpanjana tamin'izany fotoana zany dia natao mpanjaka ratsy toetra io sady masika na ny zanana raha dia ny vonony ny reniny ny vonony fa izy nainy solelaka tamin'ny zanak'Israely dia namboariny le tempoly ity Hérode mpanjaka tia tsy afaka naiky naoviana mpanjaka hafa izy ary zay no nampangorohoro azy sy ny Jerusalema manodidina tsy afaka naiky an'izany satria enitsika teo na ny reniny ara dia ny vonony ny zanany nisy ny vonony amin'le fitiavan-tseza zany dia izay no natonga azy nakatoky dia namory ny
lohan'ny mpisorona rehetra